ro atrandro avako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka ary isika. Ry Tompo rainay any an-danitra mideranao izay fa nomenao indray ary an'izao volana vaovao izao ary misaotra indrindra ny amin'ny famonram-po sy ny fahasoavanao. Mangataka ary izay Tompo raha izara ny teninao mamondrafo, mamela ny elokay ary avianao fanahy masina. Ianao ilay mpampianatra anay, mpanolontsaina. Ianao ilay mpampahery indrindra ary mpanamasina anay. Ianao ka meno ny fiainanay Tompo ary asa aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'izany ry havana dia arabaina isika fa nomeny Tompo ny volana Aogositra, volana vaovao indray. Mirary ny soa sy ny tsara rehetra avy amin'ny Jesosy ho antsika tsirairay avy ry havana amin'izao volana vaovao izao. Arak'izany dia miaina aloha-hevitra vaovao indray koa ary isika dia tsy inona akory izany fa hoe matoky amin'ny asany ny mpino. Iray amin'ny andinin-tsoatra masina vakiana sy hotoriana ry havana. Raha pitso alady ny Matthieu 7:20, andininy 5:70 ka hatramin'ny 1:50. Ity andinin-tsoatra masina ity dia mampisongadina ny mpanompo tsara fanahy sy ny mpanompo ratsy fanahy. Ny mpanompo tsara dia manatanteraka ny indraikiny hatramin'ny farany ary anisan'ny toetra anankiray mampiavaka ry havako ny olona mahatoky izany. Tena manao ny andraikiny izy, tsy hoe manomboka fotsiny fa tena mamita hatramin'ny farany ary manao tsara an'izany koa fa tsy hoe zara fa manao. Izany ny olona mahatoky. Fa ny mpanompo ratsy fanahy kosa dia manao atsirambina ny andraikiny nomena azy, mandany ny andro sy ny fotoanany amin'ny fanarotam-pahefana sy ny fanaranam-po amin'izao fiainana izao. Izay ilay ambaran'ny andininy 7:70 hoe mikapoka, ary koa ilay ambara teo mihinana sy misotro fotsiny izany. Tena mandany ny androny amin'ny zavatra tsy mahasoa, indrindra ny ara-panahiny, izany ny mpanompo ratsy fanahy. Ny soratra masina reto dia mitaona antsika mba hiambina ka tsy ho varimbariana amin'izao fiainana izao. Manentana antsika koa mba handray andraikitra ary ho mahatoky amin'izay rehetra atao eo am-pindrasana ny fihevian'ny Tompo fa ho avy tapoka izy. Tandremo ry havana, tandremo ny mpanompo ratsy fanahy fa tena loza ny miandry azy. Indrindra moa voafehin'izay ilay hoe ny olona tsy mahatoky. Izao ny tenin'i Jesosy ary dia ho tapahany roa izy ka omeny anjara any amin'ny mpiatsara velan-tsia, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotrihan'ify. Amen. Matthieu 7:20, andininy 1:50 misy an'izany ry havako. Ingany ho izahay mba ho mpanompo tsara isika ary ho mpanompo mahatoky amin'ny Tompo, tsy amin'izao volana Joiny na anio ihany fa amin'ny fiainantsika rehetra mandra-piavin'ny Tompo. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao Tompo, aitsio ary izahay, amboary izay, mifony izay Tompo raha tsy nahatoky teo amin'ny fiainanay rehetra. Ingany Tompo, amin'izao volana izao dia ho tefehinao izahay ary ho tonga tena mahatoky ianao Tompo amin'ny fiainanay rehetra. Dia apetraka eo am-pelantananao ity volana Aogositra izay vakivakiana ity. Eny fotoam-pialan-tsasatra izao. Angatahana feno ny fiarovanao, indrindra moa ny ara-panahy Tompo. Tsy misy fialan-tsatrany amin'izany. Ilay ratsy dia tsy miala sasatra Tompo, fa toy izay hiambina mandrakariva. Ary ao anatin'izany koa dia tahio ny fiainana satria hanomana ny fidiran'ny mpianatra indray. Miery tanjaka ary fahasalamana ampiony ray aman-dreny mba hita izay ilaina Tompo, hoentina mianatra indray, mampiditra ny zanany any am-pianarana. Be dia be ny ilaina ao anatin'izany, tsy ho voatanisana eto Tompo fa izao. Izay rehetra mahasoa sy mahatsara ny zanakaony dia mba tanterao Tompo. Dia anao ny dera ny saotra ny aja ary ny voninahitra fa ho aminay kosa Tompo ny fiainana tena mahatoky ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ry havana ny fiadanan'i Jesosy. Amen.